Dia mbola mitombona aminareo hatrany ny ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika nahatratra izao alahady fahatelo izao, alahady fahatelo amin'ny advento hiandrasantsika ny fiavian'i Jesosy Kristy tonga nofo. Araka ny efa nambarany mpitarika dia alahady ny sampana sekoly alahady androany hitondranam-bavaka ny ankizy mpianatra, ny ray aman-dreny ary ny mpampianatra. Koa satria moa efa nisy ny 10 minitra natao any ankizy dia miompana ao amintsika lehibe ny afatry ny ten'Andriamanitra androany. Manasantsika ry havana anokatra ny bokin'ny Salamo. Ny Salamo faraika amby 30 nitondrantsika ny mofinaina androany ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny hidirantsika amin'ny perikopa dia tsara ny mampatsiahy fa ny bokin'ny Salamo ny boky lehibe indrindra ao amin'ny Baiboly. Ny Salamo dia fitambarana vavaka sy fidiranan'Andriamanitra miisa 50 nataony olona samihafa tamin'ny vanim-potoana samihafa. Voalahatra ao anatiny atao hoe boky tononkira ny bokin'ny Salamo. No iraina nandritry ny fotoam-pivavahana sady nampiarahana mozika ny Salamo ary nosoratana indrindra hatonga antsika hidera sy hameha voninahitra an'Andriamanitra, hatonga antsika hanakaiky azy ary bebaka atoky ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika amin'ny fotoana rehetra lalovana. Ity Salamo iperikopantsika androany ity dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe Salamo fiirana fiakarana. Misy 5 zany ao amin'ny Salamo manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 430. Ary ity Salamontsika androany ity dia voatondro fa nosoratan'ny Davida mpanjaka. Ny lohahevitra mpanjintsika amin'ity volan'ity moa dia ny hoe manantena an'Andriamanitra, na koa hoe miankina amin'Andriamanitra, na koa hoe miantehera amin'Andriamanitra. Ka inavy ary rehefa hamarinana na ireo toetra ny olona manantena an'Andriamanitra araka izay voalaza tao amin'ny Davida ato, dia ny famarinana voalohany ry havana dia hoe ny olona manantena an'Andriamanitra dia manetry teny. Ny olona manantena an'Andriamanitra dia manetry teny. Hitantsika izany ao amin'ny andininy voalohany, vakitsika miaraka izany andininy voalohany izany manao hoe Jehova tsy nirehareny foko ary tsy niandranandrana ny masoko ary tsy nisaitsaina izay zavatra ambony loatra aho na izay zavi-patarina tsy takatro. Ny avaka ny vavaka nataon'i Davida satria vavaka fijoroana vavolombelona. Fa iza marina moa ity Davida ity? Haintsika tsara ny tantara fa raha atao jery tozika indray mijery dia mpanjaka lehibe ny Israely izy. Mpiady mahery ny koizana noho izany dia nahazo fandresena hatrany ka nihitatra ny alehibe ny fanjakan'ny Israely. Tsy izany ihany fa poeta mahay izy ary koa mpitendry mozika mana-talenta ihany koa. Noho izany rehetra izany dia nanana fahavalo Davida ary niatrika fanenjehana maro. Anisan'ny velom-pialonana azy fatratra ary fahavalo ny ohatra i Saoly izay ny fofony hainy mihitsy ary. Ka misy mpandinika milaza fa ny antony nanoratan'i Davida ity Salamo faraika amby 30 ity dia ho valon'ny fanendrikendrehana sy ho fiampangana azy ho lehilahy mpiavonavana na koa hoe lehilahy fatrapaniry laza eo anoloan'i Saoly. Tsy sanatria anefa mirehareny amin'izany fahamboniana izany Davida fa kosa nanetry tena tanteraka teo anatrehan'Andriamanitra ka naneho ny toe-pony sy ny fihetsiny manoloana ny fampahoriana nahazo azy. Raha fitinina izay voalaza ny andiny voalohany dia hoe nanetry tena tanteraka i Davida na dia mety ho azo ny fankapana ho ny rehareha azy satria mpanjaka izy, olona ambony izany, olona manana fahefana izany, olona manana fiandrianana izany. Nefa na izany ara dia tsy nirere Davida na nivoaka mpandresy tao anatin'ny ady sy ny fiampangana natao azy fa tena nanetry tena tanteraka satria fantany fa ilay Andriamanitra efa nifidy azy no nampandresy azy, satria fantany fa Andriamanitra ihany niaraka taminy ka nahatonga azy teo amin'ny toerany be voninahitra izany. Notahian'Andriamanitra izay rehetra nataony hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny bitika indrindra ka vaky vavy izy hijoro vavolombelona hoe tsy rehareha, tsy andranandrana ny masoko.
ry havana tahaka ny Davida dia ireto telo reto no mila fehezintsika mba tsy hatafalatsaka antsika ao anatin'izany firehariana izany. Voalohany ny fo, ivo ny mahaolona ny fo. Hoy Davida, Jehovah tsy nirehare ny foko. Ny fo mirehare dia fo miavonavona. Rehefa misy avonavona ao am-po dia miparitaka mahazo ny tenantsika rehetra manontolo izany ka miova daholo ny fihetsikitsika rehetra tonga ho azy ny fanambony tena. Rehefa mirehare isika dia manandratra ny tenantsika, mieboebo, mihevitra ny tenantsika ho zavaka ka maka ny toeran'Andriamanitra. Mampitandrina antsika nefa ny eo abolana toko 9:5 manao hoe fahavetavetana eo mason'i Jehovah izay rehetra miavonavona am-po. Faharoa ny maso, fitaratry ny fanahy maso. Ny miaso miandranandrana dia vokatry ny fo mirehare, izany hoe mijery ambony, mijery mivilana, mangarika ary manamavo ny hafa. Hita soritra eny amin'ny masontsika tokoa mantsy ny toe-pontsika. Ny maso mijery ihany koa dia mitondra fitsiriritana na fampitahana ka mahatonga antsika haniry izay zavatra tsy anjarantsika na tonga antsika hevitra ny tenantsika ho tsaratsara kokoa noho ny hafa. Halan'i Jehovah ny hafa, ny maso miavonavona ho ny ohabolana toko 9. Fahatelo ny saina, voafetra ny zavatra takatry ny saina. Tsy misaitsaina izay zavatra ambony loatra na izay sarom-patarina tsy takatra. Tsy mandany rondoa hiditra amin'ny tsiambaritelon'Andriamanitra na hiezaka hitovy amin'Andriamanitra. Tsy midika izany akory hoe tsy manao tsintsinona ny fahalalana na ny manodidina antsika, fa tsy mitady izay tsy ho takatra tsika, tsy mitady ny tsy maintsy hatakatra hanazava ny zavatra rehetra satria Andriamanitra mihitsy no efa nanisy fetra ny fahaizantsika sy ny saintsika. Tsy miditra amin'izay tokony hidirany ny saintsika. Fiteny efa fahiontsika angamba tato ato ilay hoe inona moa ny hidirako? Ay tena ara-baiboly izany fitentsika izany. Ary ny ao amin'ny Lioka ihany koa ary izay vao nivakiantsika teo dia milaza ao amin'ny Lioka toko 10:1-20, Jesosy Kristy mihitsy no milaza eto hoe hideranao araiko tompony lanitra sy ny tany fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina izany. Ry havana, isika mpino marina manan-tenan'Andriamanitra dia mila mianatra ny toetra ny zaza. Ny toetra ny zaza mantsy tena manetry teny, tsy mirehare. Ny zaza dia madio fo, ny zaza dia manana fijery madio, ary ny zaza dia madio eritreritra. Tsy afaka hiaraka mantsy ny fieboebony sy ilay toetra tsy mila an'Andriamanitra dia ny fanantenana an'Andriamanitra. Hoy ny Romanina toko 12:1 manao hoe aza mihevitra izay avinavina fa mba aoka ho zatra amin'ny fanetretena ianareo. Ry havana, ilay toetra tsika olombelona manamary-tena, manambony tena nanomboana an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijalena. Tsy ho raraka tany ane izany rano izany fa tena anadio sy hanafaka antsika amin'ny toetra tsika, amin'ny aitraitra ny nofontsika izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ny fanahy masina alefan'i Jesosy anatin'ny fontsika no ampianatra antsika ny asarobidiny izany ranolatsaka izany ananantsika fanetretena. Famarinana faharoa dia hoe ny olona manan-tenan'Andriamanitra dia manana fiadanana. Ny olona manan-tenan'Andriamanitra dia manana fiadanana. Hitantsika izany ao amin'ny 2 vakiantsika miaraka manao hoe fanampionina sy nampangina ny fanahyko aho tahaka ny zaza efa maoty eo amin'ny-dreniny dia tahaka izany ny fanahiko ato anatiko. Hoy isika teny am-piandohana hoe betsaka ireo ady ny saringotra teo amin'ny fiainan'i Davida. Mitantara misimisy kokoa ny fiainany ny boky Samoela voalohany sy ny Samoela faharoa ka manasanao ao hamaky izany miadana any an-trano. Tamin'ireny ady natrehan'i Davida ireny dia nanana paikady nataontsika hoe strategia izy mba hahafahany ny fehiny masony, ny fony ary ny sainy. Manandanja be amintsika eto ilay teny hoe
fa mapiditra eto amin'ny ty anjin'ny faharoa ity hoe fanampionina sy nampangina ny fanaiko ao. Io fa io dia milaza zavatra na hoe action efa vita tany aloha. Amin'ny teny frantsay ny version Darbis dia vakitsika manao hoe n'ai-je pas soumis et faire taire mon âme? N'ai-je pas soumis et faire taire mon âme? Zany hoe adika tsika mazava hoe tsy efa nampangina ny fanahiko ve aho, tsy efa nampionina ny fanahiko ve aho. Zany hoe vokatry ny fanahy onina sy nangina no nahafahany tsy nirehare, no nahafahany tsy nanana maso miandranandrana. Fomba fanoratra hitatsika ary mahazatra ao amin'ny salamo natao hoe mirazotra natao hoe parallelisme. Zany hoe ny andin'ny voalohany dia azavaina ao amin'ny andin'ny faharoa, ka eto zany dia ny andin'ny faharoa indray no manazava ny andin'ny voalohany. Zany hoe vokatry ny fony Davida ny onina sy nangina no nahafahany nanetry tena. Ahoana ary nanehoany Davida izany fanetretenany izany dia naka ohatra izy eo amin'ny tapany faharoa amin'ity andin'ny faharoa ity. Tahaka ny zaza efa maotsy eo amin'ny-dreniny, tahaka izany ny fanahiko ato anatiko. Le hoe efa maoty eto tsy tena mazava loatra amintsika, tsy haintsika tsara ny dikany, fa rehefa makany amin'ny version hafa isika, makany amin'ny version Louis II dia izao ny soratana hoe j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Enfant sevré no iantsona ny zaza efa misaranono, haintsika reny rehetra izany. Ary Davida efa misaranono ary dia mbola nampinonon-dreniny ihany, na dia efa tsy nisakafo teo amin'ny-dreniny intsony ary izy dia mbola nitoetra ny lamina nangina teo ampovoan-dreniny. Tsy nitomany intsony izy, tsy nidradradratra izy, tsy nitomany izay tsy ho anazy izy, fa dia tena hoe nanaiky fotsiny ny fanatrehany reniny, nanaiky ny fiarovany ary nanaiky ny fitiavany. Tahaka an'izany no anehoany Davida ny fanahiny eto. Inona ary ny hevi-panahy finosin'izany amintsika ankehitriny? Ampianarin'i Davida antsika fa misy zavatra tena tiantsika, misy zavatra efa tena nahazatra antsika, misy faniritsika tsy maintsy esorin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Satria nahoana? Satria fantatr'Andriamanitra fa tsy mahasoa antsika intsony izany. Satria fantatr'Andriamanitra fa manana zavatra tsaratsara kokoa omena antsika izy, dia asorony amintsika izany. Dia ahoana ary ny ataontsika manoloana izany hoe zavatra soron'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany, amin'izany hoe zavatra miova tampoka eo amin'ny fiainantsika izany efa tsy andraindraintsika. Ry havana, tsy moramora amintsika olombelona zany hoe manaikinaiky foana, minomino foana, manaikinaiky foana, mionona foana amin'izay zavatra mitranga eo alohantsika izany. Fa nefa rehefa miato kely isika, mivavaka, dia ny fanahy masina no mampatsiahy antsika ireto zavatra roa ireto izay mitondra fiadanana ao anatin'ny fotsika. Ny voalohany amin'izany dia ny fifonana. Ny fifonana dia fiverenana amin'Andriamanitra tamin'ireo fahotantsika, tamin'ireo lalan-dizontsika teo anatrehany. Fifonana koa dia le mampangina ny ao anatintsika ao ka mihaino an'Andriamanitra. Ary ny zavatra faharoa dia ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra. Ho an'ny Jiosy tamin'izany fotoana izany, fanarahana ny tenin'Andriamanitra dia ny fanarahana ny boky ny lalàna na ireo boky 5 voasoratra ao amin'ny Tora. Fa amintsika ankehitriny kosa dia ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Ry havana, miorina eo amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanantenantsika. Raha velomin'ny tenin'Andriamanitra tsika amin'ireny mofinaina zaraina amintsika isa-maraina ireny, isan'andro ireny, dia mahery, manana fehitanana, malona ny ady hatrehintsika isan'andro. Ary koa ny tenin'Andriamanitra dia vahaolana eo amin'ny zava-misy rehetra ao amin'ny fiainantsika. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka mahatonga antsika mitony manana fanantenana, manana fiadanana eo amin'Andriamanitra. Ary reny tenin'Andriamanitra ireny ihany koa, ireny no ianarany ankizy ato amin'ny sampana sekoly alahady mba hanana ny fiadanana rehefa lehibe izy, hanana ny fanantenana ny Jesosy Kristy, mba hanana ny finoana sy hanana ny ankizy fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra. Koa feny
dia mampahery ny mpampianatra sekoly alady namana satria asa masina izany hoe mampianatra ny soratra masina amin'ny ankizy izany. Mampahery antsika mpampianatra satria mpanompon'Andriamanitra isika, manazava, manoro ny lalakalehan'ireo ankizy tezaintsika ireo, ka manatanteraka ny teny fanevantsika manao hoe zaro amin'izay lalana tokony alehan'ny zaza. Mampahery ihany koa ireo ray aman-dreny amin'ny finiavana sy ny fikirizana mitondra ny zanakareo aty am-piangonana isaky ny alahady tsy tapaka. Zava-dehibe tokoa izany satria fototra iorenan'ny toetra ny zaza sy famaritana ny hoaviny ary fanabeazana ny fanainy. Fanomezana sarobidy omenareo ny ankizy, ny fahaizany mandray anjara eo amin'ny fiainam-piangonana sy ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Eto am-pamaranana izao toriteny izao ry havana dia indro ary ny afatra ho antsika. Ny sorovavolombelony Davida mpanjaka, fananankina ny fiainany sy ny fanantenany manontolo tamin'Andriamanitra fa tsy niankina tamin'ny herin'ny tenany. Nampianariny ny jiosy vahoaka izay nentiny sy notarihiny izany fiankinana amin'Andriamanitra izany, ka zary lasa hira no irainy nandritry ny fiakarany tany Jerosalema, milaza ny fiadanany mpivahiny. Isika mpino kristianina ankehitriny kosa, eny an-dalana ho an'i Jerosalema, ho any amin'ny tompo, miandrandra ny fiavian'i Jesosy Kristy. Andeha koa iraintsika ny salamo faraiky amin'ny 30 mamaritra ny toetra ny mpino, manantena n'Andriamanitra, manetry tena tahaka ny zaza ary manana fiadanana. Raha sitraky ny tompo dia andeha taona vaovao tsy ho ela isika. Dieny izao ary dia antenao ny tompo hoe hitondra fiadanana ho antsika mandritra ny taona izany na tsy maintsy handalo zavatra tsarotra sy fisetrana mafy tahaka ny Davida aza isika. Satria ny fahatongavan'i Jesosy Kristy teto an-trano dia hitondra fiadanana ho antsika, ary izany fiadanana izany no tsara ho antsika amin'ny fankalazana ny Noely amin'ny 5 Desambra ho avy izao. Tsy eto an-tany ihany no anantenantsika n'Andriamanitra, fa any amin'ny fiainana mandrakizay ihany koa dia azontsika antenaina izany Andriamanitra izany. Tsy fanantenana mandalo, fa fanantenana mitohitra, mahasedra ny zavatra rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ny fanahy masinany hamelona sy hametraka ny fanantenantsika amin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho antsika zanany kosa ny fiadanana. Amen. Peuple bien-aimé du Seigneur, le message en ce 3e dimanche de l'Avent où nous attendons la venue de Christ est inspiré au livre de Psaume 131. Avant d'aborder le message biblique, il est bon de rappeler que le livre des Psaumes est le livre le plus long de la Bible. C'est un recueil de 150 cantiques et de prières composés par différentes personnes à différentes époques. Ils étaient chantés lors des offices religieux accompagnés de la musique. Les psaumes nous aident à parler à Dieu. Ils n'ont pas été donnés pour servir de formule magique, mais ils nous amènent plutôt près de Dieu et nous aident à crier à lui au temps difficile et à le louer comme il le mérite. Le psaume 131 fait partie des psaumes des montées et il en existe 5, du psaume 120 au psaume 134. Ce sont des chants traditionnels entonnés par les Juifs lors de leur pèlerinage à Jérusalem pour célébrer les fêtes annuelles telles que la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. David est reconnu comme l'auteur de ce psaume 131. Notre thème du mois est « Espérer en Dieu ». Espérer en Dieu. Faisons d'abord un petit rappel. David était un grand roi d'Israël, un puissant guerrier qui remportait toujours de grandes victoires et avait fait grandir le royaume d'Israël. De plus, il était un poète et un musicien talentueux. C'est pour cela qu'il a été persécuté et il avait de nombreux ennemis. Parmi eux, Saül, très jaloux, tentait même de le tuer. Les livres de 1 et de Samuel nous apprennent davantage sur son histoire. Certains commentateurs affirment que David a écrit ce psaume en réponse aux calomnies et aux accusations
selon lesquels il était orgueilleux et ambitieux aux yeux de Saül. Ici, David ne se vantait pas de son humilité, mais exprime plutôt son état d'esprit et son attitude face à l'oppression qu'il subissait. En premier, dans le verset 1er, David a fait une prière témoignage. Il commence par affirmer qu'il n'a ni cœur fier, ni regard hautain, et qu'il ne s'occupe pas des choses trop grandes ou merveilleuses pour lui. Il était d'une humilité absolue et confiait entièrement sa vie à Dieu. C'est-à-dire, il refusait l'arrogance, le désir et les ambitions excessives et s'abandonnait totalement à Dieu. Bien-aimés, nous sommes des vrais croyants. Nous devons apprendre les qualités de l'enfant, la pureté du cœur, la pureté de la pensée. L'arrogance qui nous fait penser que nous n'avons pas besoin de Dieu ne peut coexister avec l'espérance en Dieu. Romains 12, 6 nous dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Bien-aimés, Christ a versé son sang pour nous racheter de nos péchés, que son sang versé à la croix nous purifie de toute forme d'arrogance qui nous sépare de Dieu et que le Saint-Esprit qu'il a répandu dans nos cœurs nous enseigne à vivre humblement afin que nous ayons une espérance totale en Dieu. Ensuite, dans le verset 2, David compare son âme à un enfant sevré, à un enfant qui n'est plus allaité, mais resté sur les genoux de sa mère. Cette métaphore illustre son état de contentement et d'apaisement dans la présence de Dieu. Son corps peut passer par la souffrance de la privation de ses besoins, mais son âme est en paix. Nous aussi, nous sommes en paix lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous rappeler qu'il faut confesser nos péchés et vivre de la parole de Dieu. Bien-aimés, notre espérance se repose sur la parole de Dieu. Nourris par cette parole par diverses manières, nous avons la confiance que nous ne sommes pas seuls face aux difficultés quotidiennes de la vie. Et effectivement, à l'école de dimanche, les enfants apprennent la parole de Dieu afin qu'ils trouvent la paix en grandissant, afin qu'ils aient l'espérance en Jésus-Christ et afin qu'ils fassent confiance à Dieu tout le long de leur vie. De ce fait, j'encourage mes moniteurs à l'école de dimanche car l'enseignement de la parole de Dieu est une mission sacrée. Je vous encourage car vous êtes des collègues serviteurs dévoués qui guident les enfants sur le chemin de Dieu, accomplissant ainsi notre devise, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Nous encourageons aussi les parents qui font preuve de persévérance en emmenant leurs enfants dans l'église à chaque dimanche. L'éducation spirituelle est le fondement du caractère d'un enfant et détermine son avenir. Leur participation à la vie de l'Église et leur connaissance de la parole de Dieu sont des cadeaux précieux que vous leur offrez. Pour terminer la prédication, nous chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes les pèlerins vers le Seigneur, en route vers la Nouvelle Jérusalem, attendant le retour de Jésus-Christ. Chantons aussi ensemble le psaume 131 qui décrit le caractère des croyants qui espèrent en l'Éternel, humbles comme des enfants et qui aspirent la paix. Si Dieu le veut, nous entrerons bientôt dans une nouvelle année. Espérons que le Seigneur nous apporte la paix durant cette année, même s'il y aura des difficultés, des épreuves à surmonter, car pour que nous vivions la paix, que Jésus est venu sur terre, fête que nous célébrons tous à Noël. Nous n'espérons pas seulement Dieu pour ce monde, ou bien pour des petites choses, mais surtout espérons-lui pour la vie éternelle. Ce n'est pas une espérance passagère, mais une espérance inébranlable qui endure toute difficulté maintenant et à jamais. Que le Saint-Esprit nous apprend à placer notre espérance en Dieu. Gloire à toi, gloire à Dieu et paix à nous tous. Amen.